Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Asehoy fa nivaly ny vavakao. Rehefa mahazo valom-bavaka ianao dia manaova fanatitra ho an'ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko faha 120 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'izany andro izany no nitan'i Davida fanovalian'i Jehovah teo anoloan'ny famoloan'ny Araona Jebosita izy dia namono zavatra atao fanatitra teo izy. Fomba iray isaorana azy koa ny fiterana. Araka eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 3:1-9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Paoly Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangana. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny ary nitsamboamboatra izy ka nijoro. Dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy teo an-kianjan'ny tempoly. Nitsangatsangana sy nitsamboamboatra sady nideran'Andriamanitra. Saia ary mandray andraikitra arak'izay tandrifianao e. Vavaka isika. Raha eo, matoa toy izao dia noho ianao. Midera sy mankalaza anao aho, ary vonona anao fanatitra ho marika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.